farana tamin'ity herinandro ity kosa ny fanohanana ambava nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony ISUP etsy Behoririka. Araka izany dia isindray ny andihana fidirana mpianatra vaovao izay hosokafana amin'ny volana ambony io inona fahalinany maro ity fampianarana ity. Raha ny fantatra ihany koa dia naharitra teo amin'ny herinandro teo ny fanohanana ambava ho an'ireo mpianatra nahavita ny lalam-piofanana momba ny lalàna sy ny fitantanana tao amin'ny sekoly ambony ISUP etsy Behoririka ary ny farana ny alakamisy teo izany. Azo ny diplôma DTS sy ny lisansy ireo mpianatra aorian'izay. Ireo mari-pahaizana ireo moa dia azoana fankatoavana avy amin'ny ministry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy, ny solotenan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fanabeazana ary ny avy ao amin'ny fitsarana no nanotrana ny fanohanana ambava natao nandritra ny herinandro teo. Des jeunes filles à travers l'information de leurs droits et le renforcement de leur capacité à briser le cercle vicieux de l'ignorance, la pauvreté et l'amélioration de leur accès à l'éducation et à la santé. Ampatsiahivina fa hisokatra ny 3 Jona ho avy izao ny fidirana manokana ho an'ny taona fahatelo ho an'ny taranja fitantanana. Isy ihany koa ny fampianarana isaky ny sabotsy ho an'ireo tsy afaka amin'ny andavanandro. Anomboka ny 2 volana Jiona hatramin'ny 7 volana Jiona kosa ny voyage d'étude ny mpianatra ao amin'ny ISUP izay atao any Mahajanga ka orinasa maro no tsidihana. Marihana fa ankalazany fa 5 taona nijoroany ihany koa ny sekoly atoato ka isy ny fotoam-bavaka izay ho tanterahina.